ara-sosialy na ara-ekonomika na ara-tontolo iainana ny zavatra iainana. Manameloka ihany koa ny filalaovan'ny mpanao politika sasatsasany ny FFKM ho fitaovana satria ao ambadiky ny hoe fitadiavantsika ny fampiavanam-pirenena dia lasa misy resaka tena politika izay tsy anjara andraikitry ny mpitondra fivavahana mihitsy. Zahay amin'ny antoko maitso dia mitana tanteraka ny calendrier ny fifidianana izay tapaka hoe ny fifidianana filoham-pirenena no mandeha aloha. Tsotra ny antony efa nambarany hatramin'izay tsy ny fananantsika solombavambahoaka no iverena ny atao hoe fakantoavana iraisam-pirenena fa ny fananana filoham-pirenena lany. Tsy tokony alokaloka eo ambany heliky ny présidence ihany koa ny samifinina sy ny biango raha tiany hangarahara marina ny fifidianana. Famerenana tan-tandanana dia miankina amin'ny fananana fitsarana tsy miangatra, miankina amin'ny hoe fahamarinana ilay raharako entina eo amin'ny fitsarana ary tsy ny biango sy ny samifinina no resahanay fa ho koa ny haute cour de justice. Aorian'ny 3 Mai izay daty nambarany CES fa hanambarana ny fomba ofisialy ny anaran'ireo kandida afaka hirotsaka ho filoham-pirenena araka izany no anao ny fanambaram-pananany ity kandida ny antoko maitso ity.